Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandresy ny fahafatesana ny tompo. Izany no lohahevitra vaovao izay mpanjintsika amin'izao volana Aprily taona 2022 izao. Ary amin'ny mofinainantsika anio voalohan'ny volana Aprily dia ny hoe Jesoa nitsangana tamin'ny maty no votoatin'ny toritenin'ny fiangonana. Jesoa nitsangana tamin'ny maty no toritenin'ny fiangonana. Hitantsika izany eo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 2 ny 220 hatramin'ny 130. Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no toritenin'ny fiangonana. Rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia tsy maintsy nitondra fanazavana ny apôstôly nanambara ny antony nilatsahany fanahy masina. Teneniny eo ny fomba mahagaga izay omban'Andriamanitra izay efa nampilazana ny Joely mpaminany fa izay ny amin'izay ilatsahany fanahy masina. Fa eto amin'ity mofinaina ity dia ambara manokana fa Jesosy Kristy lay maty, nitsangana tamin'ny maty, natsangan'Andriamanitra ary napetraka eo an-tananakavanan'ny ray. Izy no anton'izao fanomezana fanahy masina ahendrika ny fiangonana izao. Rehefa mandinika ity tenin'Andriamanitra ity isika dia mahita riavako fa taratasy mivantana amin'ny Israely, amin'ny Jiosy ity hafatra ity, entina anambarana fa nanana andraikitra tamin'ny nahafatesan'ny tompo ny Jiosy. Ary eto ary dia toa lazaina fiampangana mihitsy na karazana reproche no ataon'ny apôstôly hoe Jesosy Kristy novononareo. Tondron'ny apôstôly ho namonan'ny tompo mihitsy ny Jiosy, kanefa ambara fa Andriamanitra kosa no nanangana azy tamin'ny maty. Andriamanitra no nanandratra azy hoe ny an-tanakavanan'ny ray. Tena manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fahaveloman'ny tompo Andriamanitra, ary izany no tsy maintsy torin'ny fiangonana. Izany no tsy maintsy ataon'ny fiangonana ho votoatin'ny toriteniny. Tsy afaka miresaka ny fahafatesana fotsiny ny fiangonana, fa tsy maintsy manambara ny mazava, mitondra ny fahavelomana eo anivony izao tontolo izao, eo anivony izay nahalavo, na nahafaty, na tonga azy ho rendrika atao anatin'ny aizina. Ny fiangonana kosa tsy maintsy mitory fahazavana ho an'ny izay rehetra lavo. Riavako malala ao amin'ny tompo, mandresy ny fahafatesana ny tompo, ary izany fahafatesana noreseny izany no mitondra azy amin'ny fahavelomana ka anomeza ny fahavelomana ho an'izay rehetra mino azy raha teo koa. Eto zao dia asongadin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty no torian'ny fiangonana, no votoatin'ny toriteny, mizara amin'ny olona sy manome fanantenana ho an'ny olona ny fahavelomana amin'ny endrika vaovao indray koa izany. Misy ny fiangonana indraindray alaim-panahy rehefa mitoriteny dia rendrika miaraka amin'ny fahafatesana, ka tsy tafavoaka ny fahafatesana sy ny olana ny toriteniny. Misy ohatra mitory tenin'Andriamanitra dia ny fahaverezana
ny fahaverezana trano no ventesina. Raha tsy mino ianao dia ho very, raha tsy miala amin'ny fahotanao ianao dia ho any amin'ny afo be, ho may, ho faty. Dia mijanona eo ny toritenin'ny fiangonana sasany. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy kosa ry havako dia mitondra ny olona ho any amin'ny fahavelomana, tsy maintsy mamposaka tara-pahazavana vaovao indray. Koa na toy inona endrim-pahafatesana, na toy inona fahalavona, na toy inona endrika izay nitondra azo tany amin'ny fahamaizinana, dia tsy maintsy mibanjina any Jesosy Kristy ilay velona izy. Tsy maintsy atodika any amin'ny fahaveloman'i Kristy ny fiangonana. Izao tontolo izao tsy maintsy atao izay ahitan'ny olona fa velona Andriamanitra, ary tsy ny fahafatesana ny tanjony fa ny fahavelomana. Anjaran'ny fiangonana arak'izany ny mitondra vaovao mahafaly, manaparika, ombenombeny zany vaovao tsara, vaovao mahafaly, dia ny fahaveloman'i Jesosy Kristy zany. Ka na inona andraikitra sy trosa ananan'ny olona teo anatrehan'izay nahafaton'ny Tompo, dia tsy maintsy ampanantenana kosa izy, fa mbola misy azo atao hitondra azy ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, Jesosy Kristy ilay velona no votoatin'ny toritenin'ny fiangonana. Jesosy Kristy velona no mamonjy, manafaka ary mamangy antsika isa-tokantrano ihany koa. Ka na inona toerana misy anao, mety eo ampamoiza-po, mety hivangongona trosa samihafa sy hianjadin'ny olana maro, banjiny Jesosy, fa tsy voatazon'ny fahafatesana izy, fa velona mandrakizay ho anao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Endre Jesosy Tompo, ny fifalianay sy ny fanantenanay no ny fahatsiarovanay fa Andriamanitra velona sy miasa, ary nandresy ny fahafatesana sy ny aizina ianao. Aminao zahay no mitodika ankehitriny mitondra ny olanay, mitondra ny endrim-pahafatesana rehetra izay namatotra anay, ary mitondra ny fahamaizinana amin'ny endriny maro samihafa izay hitoeranay. Tompo, ampahazavao ny tavanao re ny fiainanay, mba hiainanay ho fanasina sy ho fahazavana. Eo re izay olona miaina ao anatin'ny fahafatesana ara-panahy, fahafatesan'ny saina, fahafatesana amin'ny endriny maro samihafa, ka mahatonga azy tsy mahita ny tavanao Andriamanitra. Tompo, ampamirapirato amin'izy ireny fahazavanao, hananany fiainana dia fiainana mandrakizay. Izany no vavaka angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.